Miarahaba tompoko dia voalaza ombendoeny tato ato ny fisian'ny tranga tafahoatra mahazo mimponina any Eropa any dia ny canicule na ny hafanana mihoapapana hoy isika malagasy dia fantoka bebe kokoa ny amin'izany lohahevitra ao amin'ny anio. Ny hafanana mihoapapana araka izany dia tsy inona tsy akory fa fisian'ny fiakaran'ny maripana ho ambony mandritry ny andro sy ny alina anatin'ny 3 andro misesy izay vokatra mivantana avy amin'ny fiovan'ny toetrandro. Tandindomindoza araka izany ny fahasalamana raha reto tany-tsaina manaraka reto no mitranga mafana be ny andro, amin'ny alina kosa dia tsy midina ny hafanana na midina ihany fa kely maharitra 3 andro misesy izany. Dia ireto ary misy taridalana sy fepetra tokony ho raisina raha tojo hafanana mihoapapana. Voalohany, misotro rano 2.5 litra hatramin'ny 2 litra isan'andro mba hanoerana ny hatsembohana be loatra. Tsy atao tafahoatra loatra ihany koa nefa izany fa mety hitoera-doza indray izy. Dia tsy dia tsara ihany koa ny miboboka zava-pisotro misy alikaola amin'ny fotoana mafana. Faharoa dia lemana matetika amin'ny vatana, tsy vahaolana ny fandroana amin'ny rano avy eo anaty vata fampangatsiahana fa mifandona ny hafanana mamay be avy amin'ny andro sy ny rano mangatsiaka be ka tsy mety, noho izany mila mitandrina amin'ny antsoina hoe choc thermique. Manaraka izany ihany koa fadina ny mivoaka amin'ny ora mety hamay be ary tsy miseho ho hitan'ny masoandro. Tsara kokoa ny mitoetra amin'ny toerana azo antoka fa tsy hidiran'ny taratra mahery vaika eo omen'ny masoandro na ultraviolet tahaka ny trano malalaka misy rideau. Azo atao tsara ihany koa ny manakatona ny varavarankely amin'ny atoandro tsy hidiran'ny rivotra misy ny UV ary sokafana indray izany amin'ny alina hidiran'ny rivotra mangatsiatsika. Etsy andan'izay dia mila arovana ihany koa ny hoditra, manimba ny hoditra mantsy ny ultraviolet iraina araka izany ny miaro tena toy ny fanaovana akanjo matroka, akanjo vita amin'ny kofehy matevina, ny fanaovana satroka, solomaso mainty indrindra ho an'ny ankizy marefo. Tsy vahaolana ihany koa manaraka izany ny fanaovana ambonin'akanjo fotsy rehefa milomano, tsy dia miaro loatra ihany koa mantsy ny fialofana fa ny 500 isanjaton'ny ultraviolet ihany no afaka izany. Misy firenena vonona hiatrika io tranga mahery vaika io anefa aleo misoroka toy izay hiara-loza.